Androany fa 20 volana jona alahady 13 soa arivo zany sady fetiny ray. Androany zany andro lehibe misy anokafany indray zany ny rovan'ny Manjakamiadana izay lasa rova Madagasikara izay tsy izay nitsatona zany nandritra ny 17 taona tamin'ny namay azy tamin'ny 1970. De misy navety zany efa mazava fa de hitanareo fa navety zany ny akaranany ty zany de eo zany namana mpanao gazety dolo zany fa de tsy andeha tongotra koa zay be talon fa de vizana ihany fa de zay mipetraky le izy fa de ato zany double fety zany androany mareko sady fetiny ray no izy mivatoko zany. Ok zay zany ya de tonga eto mivavady ny fidirana zany androany fa 20 volana jona 13 soa arivo dia io zany hitanareo fa rova Madagasikara de fa io izy io ya ok ya ajanoko eto loha tia fa misy fanatady raha babetsika manohy zay zany le fandaminana fa namena an'ity zay resaka rose ty tsika. Bonjour enao tsika izy mivatoko zay de misaotra anao de mana de maka izy rehetra zany miaraka aminao zay zany fa misy hôtesse d'accueil misy donc attendez on verra les rosines dia tsy afaka miditra ao anatin'ny tranombakoka ao anatin'ny trano. Ny mpanao gazety kosa dia mipaka sary sy ny cameraman dia afaka miditra fa ny mpanao gazety mpanoratra dia miandry aty ivelany soratra. Zay zany etany zany ty amanaraka mandeha araka mifandaminana angamba sotapiditra satria fanasana hafana mihitsy fa de manokana toeran-kafa fa rehetra zany vahiny manakaja zany tonga eto ty ivelany eto. Misy namboarina io mandrosa aveo io anisan'ny namboarina tratra ty mirehitra izy moa dia patony mahazatra retsy fasan'ny mpanjaka eto vahiny
Dia zao zany atao am'le kianja masoandro dia hoe collision be dia be ilay nanakina ireo dia hitanareo ny tena fandehana fa io zao mitapin-danitra io zao dia io izy io hitanareo io io le atao kianja ataoko a dia io zany makianja azy boribory izy io dia io zany mikianja io mikianja zany zao 460 places eo izy ity dia fa eo nareo mahita azy rehefa avy eo zany leo fa dia eo aloha izay mivady mba nasaina dia mba hisorana Andriamanitra fa dia zavatra mbola tsy fahita hatramin'izay niainana ka dia anomboka le izy rehefa kelikely eo. Nous vous prions de vous lever, nous allons accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar et son épouse. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy Ramatoavady. Ianareo tompoko no masoandro fanazavany andro, volana fanalaizan'ny alina. Isika rehetra manatrika etona, izay amin'ny ajany sy amin'ny laram-boninahitra tsiraray avy. Fitaky andro tsy misaraka amin'ny masoandro ary telo lefy tsy mandao volana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny hafaliana lehibe no hitondranay fiarabana ho antsika tsiraray avy tonga soa eto amin'ity toerana ity. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar et son épouse. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de visite du Rouva de Madagascar. Excellences, honorable guests, ladies and gentlemen, welcome to the ceremony of visit of Rouva, Madagascar. Rivo no miaraka aminareo eto androany, mandrindra ny lanonana amin'ny teny ity. Et je suis la Laina Daniel, c'est un grand plaisir d'être votre MC ce soir. Tompoko lahy sy tompoko vavy, andro ray toazato loatra ny androany, satria ny fionantsika androany dia tahaka ilay mpanjato be roa ray, ka sady miloloha-trafo ntsika no mitrotro ny tratrany. Satria inona moa ny androany? Andro ankalazana ny fetany ray. Ka dia mitodika aminao zay Andriamatoa filohan'ny Repoblika amin'ny miarabanao tratran'izao andro anio izao. Ianao no rain'ny malagasy rehetra ary miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra tsy ankanavaka ihany koa na tratrany ty andro anio ity ka dia ny androlanitra sy ny tsirony tanany alatsaky ny pary amintsika rehetra tompoko. Nous profitons de ce moment pour souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas ici présents et notamment son Excellence Monsieur le Président de la République qui est en même temps le père de la
nation malagasy. Soyez tous bénis et force et courage à tous les papas. Miavaka loatra ity andro anio ity satria raha tonga ny maraina dia ny balika tery tsy nanana tery ilay safa volafotsy ka nandefa nitara no manjopika namirapiratra ka nampamirapiratra n'izao toerana misy atsika rehetra zao niakatra izany ka nitapakandro ny maraina dia manga lanitra tsara ny andro ary ny balika miaby amin'ny masoandro rehefa tonga kosa ny hariva dia ny kirozaroza tery am-paravotolanitra ndrefa ilay safa volamena dia nanome tarany amin'izao fotoana izao ka natonga an'izao feonantsika zao hoe volombavanantitra ariva vomena vivy tonga eto isika tomboky lasy tomboky vavy ny tady lava no misy mazaka fa ny telo lava tsy misy mazaka ka toy izao manaraka izao ny fandaram-potoanantsika mizara roa mazava tsara ny fotoana eto androany ny tapany voaloha dia hitsidika ny rovan'ny Madagasikara isika dia izao tranom-bakoka tsara tare dia tsara tare sady mahafinaritra izao ary ny tapany faharoa kosa dia isy lanonana izay misy sehosehatra ao amin'ny kianja ny masoandro. Nous arrivons à ce moment propice pour marquer ensemble l'histoire de cet édifice. Tous les éléments sont enfin rassemblés pour rehausser la valeur de ce musée. Aussi, mesdames et messieurs, notre programme sera divisé en deux parties, la visite du musée et la présentation scénique de l'histoire de la royauté. Et tompoko isika zao tokoa dia takany rano eny amoron-tseranana tonga tsy mitotopatopatopa ary mandalo tsy mitratreva tokoa satria milamina dia misesy ny sokajy anankitelo isika ao anatin'izay fitsidihan'izay ka ny sokajy voaloha dia izay manana fehitanana volomparasy ny faharoa izay manana fehitanana volombatolalaga ary ny sokajy fahatelo dia izay manana fehitanana mavokely natao tokoa izay toko telo izay satria toko telo mamasan'andro tady telo olona saribana mamatotra ny fihavanana mahamalagasy atsika. Avant la visite, tout d'abord, nous aimerions vous faire part de l'organisation de l'entrée dans ce musée. Vous avez chacun un bracelet de différentes couleurs, gris, violet et rose. Ny vondrona voalohany izay manana ny fehitanana volomparasy no miditra voaloha ka maliany etona fa ny mitondra ny fanazavana sy ny mametoray ao anatiny ao dia ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Lalatina Rakotondrazavy manotrona azy ao ny tompon'andraikitra mpandrindra ny ofisin'ny rovan'ny Madagasikara vitsy zay dia manaraka ny sokajy faharoa sy ny sokajy fahatelo. La première vague est composée par ceux et celles qui portent le bracelet violet avec son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, guidé par Madame le Ministre de la Communication et de la Culture et Monsieur le Coordonnateur de l'Office du Rouve de Madagascar qui gère ce lieu. Ny tanàna moa nefa tomboko manana ny satany ary ny vohitra manana ny fombany ka izao toerana izay misy atsika izao dia manana ny satany sy ny fombany tokoa izay Maria ny ety am-Pendohany. Ny fomban'izao toerana izao dia rehefa hiditra ao anatin'ny fitsidihana isika dia ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenena mivady no mitsofoka eto amin'ny varavarana avaratra. Izay ny fomba eto amin'ity toerana ity. Ny vahiny rehetra nasaina kosa dia mihodina dia mitsofoka ao amin'ny varavarana andrefana. Suivant la coutume malagasy, le président de la République devrait entrer par la porte au nord et les autres invités par la porte à l'ouest. Ny vondrona faharoa izay manana fehitanana volombatolalaka dia mitondra ny fanazavana ao anatiny ao ny sekretera général ministère ny serasera sy ny kolotsaina sy ny tale général ny office pirenena ny zavakanto sy ny kolotsaina ary ny sokajy fahatelo izay manana fehitanana mavokely dia nitondra ny fanazavana ao anatiny ao dia ny tale kabinetra ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina ary ny tale général ny kolotsaina.
La deuxième vague est composée par ceux et celles qui portent le bracelet gris, avec Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Directeur Général de l'Office des Arts et de la Culture au sein du ministère de la Communication et de la Culture. Et la troisième vague est composée par ceux et celles qui portent le bracelet rose, avec Monsieur le DIRCAB et Monsieur le Directeur Général de la Culture au sein du ministère de la Communication et de la Culture. Iroso amin'ny fitsidiana isika ka mananga mpanajana ny Andriamatoa Filoha Repoblika sy Ramatoavadiny iroso ato amin'ny varavarana avaratra. Ianareo izay manana ny fihitanana volomparasy kosa dia manaraka ny ministra ny Lalatiana sy ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Rakotondrazavy mihodina makary amin'ny varavarana andrefana. Andao ary tompoko. Nous invitons donc la première vague à tout de suite entrer dans le musée. Anterina ny fitsipika fa milamina tsara antsika ao anatiny ao tsy mahazo maka sary ary tsy mahazo mikitika ary aoka tsy hifanosika satria somary saropady ny toerana izay idirantsika. Tafilanitra moa ny ato aloha androany fa 20 volana Jolay 2024. Ramjiran'io ohatran'ny maizina ambony eo tsy mitafy koa ty zavatra ty. So gagana ino maintomainto ambony io fa lanitra io tompo. Lain yang ini tilang. Minar tarotas na besek kan. Sino? Ini auto ni. Takelaka fanamarihana ny fitokanana. Izao fitokanana izao moa dia misoratra ato anatin'ny takelaka, misoratra amin'ny ranom-bolamena, izany hoe tsy afaka kosehana, tsy afaka fafana fa mijanona ao anatin'ny tantara. Izao mivaky toy izao no misoratra ato anatin'ny takelaka izany misy famantarana ny Repoblika ny Madagasikara. Fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Ary eo ihany koa ny famantarana ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary ny ofisy rova Madagasikara Baormadam. Kianja masoandro notokana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina notony ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatiana Rakotondrazavy rovan'ny Madagasikara anio alahady fa 20 volana Jona
telo amby roapolo sy roa arivo dia asitsika teraka mirevidevitra mampitomina fitanana amin'izany tanga fana. Andriamatoa Filohan'ny République ny Madagasikara, Saramatoa Mialo Rajoelina. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons accueillir Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar et son épouse. Afaka mahazo toerana isika tompo dia mangataka antsika mba tsy asiana toerana banga eny amin'ny elanelany eny fa fenoana tsara daholo satria maro dia maro tsika tonga eto amin'ny toerana ity. Nous vous demandons de bien vouloir compléter les chaises, s'il vous plaît. Merci. Klasy tovovavy ny feon-kira izay rentsika izany mandeha any ambadibadika an'izany dia feon-kira tamin'ny fotoana nametrahana ny vato fototra ny lapa masoandro tamin'ny andron'ny Ranavalomanjaka tamin'izany fotoana ka dia tsara ampatsiahivana antsika izany mpamintara izany. Tongo-klasy tovovavy sika rehetra olo manakaja izay tonga manotrona ity fotoana ho an'ity amperina trano ny fanasanantsika mba hahazo toerana ary tsy hanisy toerana banga fa dia tena hoe mifanakaiky isika satria maro ny namantsika izay mbola roso maka ny toerana.
Zamina kely miodina kely ohatry zao ahoana zao aza tambesarinao aza tambesarinao aloha aza tambesarinao Tsarakizy tena tsara mihitsy. Oh, manda na. Aí só de lá, sabe? Tem um telefone. Bye-bye.
Zao zany natao anaty zaridainan'ny rova alina ny andro. De mazava teto nisan'le piscine taloha. Aiza le film tony? Hoe le colonne de matadity. Lapa amin'izao fotoan'izao mirehatra tsara mihitsy. Ataona zany ataona zany quel sou. Caméra tirée. Rezany amin'ny alina misy jiro fanazava ny lalana atao anaty rova. Antananarivo avy any tsy haiko ty Tsimbazaza angamba izy ty. Ina ny Katsoany zany io. Eny io zany fa mandeha alina aty zany dia misy an'ireny jiro ireny tonga dia manazava. Zao zany rehefa mankaty nareo mijery spectacle ao amin'ny kianja masoandro. Dalatso ny fito mendalana atoka viato ny film fito mendalana mampiritsika aloha ny orokolo. Misy mosoara aminao? Tia misy mosoara kely ny azafady. Dia misy embouteillage-n'olona koa aty a. Saotra. Iny zany fito mendarana teo zany nandehanana. Iny rova mazava, reto ny fito mendarana.
tonga amin'ny lapa amin'ny fidirana zao. Io zao ny lapa mirehatra daholo ny riana. Io sainam-pirenena malagasy. Zao izy zao amin'ny alina. Mazava. Mahafinaritra. Io voromahery dia efa mamiratra tsara dia lasa amin'izay tsika ody amin'izay tsika. Izany hoe be olona be aloha zao aloha fa efa lasa angafoloto. Zao zany manomboka rapitso talata 7 jona dia mitsoka ataon'ny malagasy ohatra rehetra. Efa lasa 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 ampolo, mbola tsy lasa ampolo. Resy ny navety, resy ny navety. Atro mihitsy ty, avatsy mihitsy. Mbola misy toerana. Tonga atao amin'ny navety dia zay zany.